Ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera fambolena sy ny fiompiana dia mikendry ny anatrara ny fahafitatena ara-tsakafo eto Madagasikara fa indrindra ny afana manafaka olona miisa 30 amin'ny tapitrisa amin'ny fahantrano. Teknôlôjia napetraky ny banky afrikana ho amin'ny fampandrosoana na ny BAD ary fiaraha-miasa ny CARDESA na Centre de coordination de la recherche et du développement agricole pour l'Afrique australe sy ny FARA na Forum pour la recherche agricole en Afrique. Efatrandro moa zany dia niofana ireo mpisirika rehetra avy eto Madagasikara. Tao anatin'izay dia hita fivoarana aloha tao anatin'ny hoe fantatry zareo zany zao hoe inona ilay atao hoe plateforme d'innovation. Maro be ireo karazana plateforme fa nasongadina nanandritra tato amin'ny fiofanana hoe ny innovation dia ifandraisan'ireo mpiantsehatra rehetra tsy voatery maro be ny olona ao anatin'ny plateforme d'innovation fa tokony ahitan'ireo singa rehetra nefa ny tompam-pamokatra ny mpikaroka isika eto anivon'ny ministera ireo mpanao vokatra sy ny sisa zany hoe tokony hita daholo ny mpiantsehatra ahafahana miady hevitra hanatsarana ilay lalam-piariana izay iasan'izy ireo. Raha misy ny fikarohana vaovao izay hita dia miditra ao amin'ny plateforme d'innovation ny ahafahana mijery hoe ahoana no anoratana an'ireny fikarohana ireny ho mora azy amin'ireo mpamokatra. Izay zany tena fiofanana natao teto ny ahaizan'ny zareo mamolavona an'ilay plateforme d'innovation ahafahana manatsara an'ilay seha-piariana izay iasan'izy ireo tsirairay avy. Azo lazaina aloha hoe nahalian'ireo mpiofana nisy fiofanana izay natao ary nifaranana tamin'ny tombanezaka moa zany ilay fiofanana. Ary tao anatin'izay tombanezaka izay dia nahafe avokoa ireo lalan-tsaina ny plateforme d'innovation ireo mpiantsehatra. Izany hoe azo lazaina hoe nahomby sy mahazo ny andrasana amin'izy ireo. Averina ihany fa formation des formateurs natao androany. Izany hoe mbola hisy ny fampiofanana an'ireo tena hiasa ihany koa anatin'ny innovation. Izany hoe tsy ireo niofana androany ihany akory zany no hiantsehatra ao anatin'izay plateforme d'innovation izay fa ho aparitaka ilay izy ahafahan'ireo mpiantsehatra rehetra mahazo lalan-tsaina ao anatin'ny plateforme d'innovation. Ny plateforme d'innovation izay miompana amin'ny fampivoarana ara-pamokarana, mivohy ny fampiroboroboana, ny fampiasana ny teknôlôjia ho an'ny fambolena afrikana no nentina nanofanana ireo mpisehatra ara-pamokarana isanjokajiny manerana Madagasikara. Nisy ny fampifanana ho tatsaha au leader dia nisy ihany koa ny facilitateur zany izay natao teto Nansana nanomboka ny alatsinainy talata alarobia ary mifaran'andro any alakamisy. Ny fampifanana zany dia nitodika tanteraka tamin'ny fomba fitrandrahana zava-baovao eo amin'ny zotram-piariana tsirairay. Maro moa ireo zotram-piariana tato zany izay niisa teo amin'ny 20 teo ary mipandray anjara dia eo amin'ny 50 olona eo zany ireo solotenana tantsaha izay ny solotena ny fikambanana misy azy eto Madagasikara. Za zany dia misolotena ny filière sorgho izay ao amin'ny plateforme d'innovation EURELS. Io plateforme dia niorina tamin'ny 6 sy 4 arivo. Naoriny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy FARA teto Madagasikara. Niaraka no velomina tamin'izany ny faritra Itasy sy ny tao amin'ny faritra Androy. Fa ny sorgho izay nentina nambolena tamin'izany moa dia zana sorgho vaovao avy any Afrika mihitsy dia ny IRAT 204 izay fohy nitsingerim-piainany 3 volana sy 20 andro dia afaka mioty ary afaka tapahana indray ny atao avy miotazana iny dia mbola afaka mamea vohy indray. Izany hoe raha indray mandeha no mamboly amin'ny fotoam-pahavaratra dia afaka mioty indroa mandavataona sady fohy izy no mora karakaraina. Seha-piariana 12 no nojerena nandritry ny atrikasa fampiofanana ny vary, ny apemba, ny kakao, ny tsaramaso sy ny maro hafa ary mpisehatra ara-pamokarana miisa 50 mahery no nahazo fanofanana. Nahitana mpikaroka, vondrony tantsaha, fikambanana ary mpisehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Azahoan'ny olona manana herintsika vaovao amin'ny fiaraha-miasa hoe tena afaka hoentina mampiroborobo ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ilay izy ary afaka velarina amin'ny sehatra afaka. Ny fiofanana azo eto aloha hoentina miainga hananganana plateforme d'innovation vaovao. Efa izay mihitsy ny tanjony efa misy olona ny fanakalo hevitra maromaro teo dia hoentina hampiroborobo ny efa misy koa. Tombony fahalalana koa hoe efa misy sehatra afaka hidirana, misy sofanararotra hita maromaro
nandritra ny fiofanana. Tanjona ny ahafahan'ireo mpisehatra nahazo fiofanana ireo mampita ny fahaiza-manaony amin'ireo tantsaha-namana eny fotony mba hampiroboroboana aingana sy maharitra ny seha-pamokarana manerana ny Afrika.